Ia zany ny tiako ndahoana zay na tompoko satria mampalahelo avy eritreritran'ny vahoaka ny Soamamana ka sotsary malahelo ahako ka miantso anao ary la présidente rankominy raha mba lehilahy ihany anao ka nasera vehivavy ka ketranay mba mandrisy TV anao ianao zay mandrisy sary mahita raha lataka ndray andro any misary an'Andriamanitra mafimafy ianao ary mivavaka reo manariny zay ho an'ity razana ity satria ianao tsy manakasy etranay mba tsy mandara izanin'Andriamanitra aminao anao toanao anso manakasy zao satria tahaka ny zezevela sy navota zao ianao sy mamankolony mivarotra tanyrazana izanin'Andriamanitra aminao ane zao ary ianao dia tahaka ny zakony ny zandariny ny polisy miaramila andreo zakona ianareo sy ny raha vahoaka sotrabe tontolo antsika mandroso ny antso manaraka ao ihany koa 033 33 501 65 eny tompoko miaraba tompoko miaraba inona moa no mangarahara atao fanapandakana reny amin'ny fitambana tokarena anatin'ny eto amintsika izy izy zany satria no izy eny tsy tombotsoan'ny malagasy na tombotsoan'ny firenena fa ny fanarana ataony zareo ireo dia tombotsoa hitra amposy zareo sy ho an'ny fianakaviany zareo mpitondra io fa lazaiko isika malagasy fa raha ohatra tombotsoan'ny Madagasikara na tombotsoan'ny firenena na fanarana amin'ny fitrandrana ny harena amin'ny fibondanina ny harenantsika malagasy tsy maintsy misy mpitondra na mizaza T1 vao mety any ampianarana azy nampianarina ny tombotsoa azo avy amin'izany ary ho nampahafantariny amin'izany ka tsy misy mangarahara zany ny fanarana tamin'nympitondra satria mpitondra amintsika eto dia vao mpitondra mafia ary zany dia rahantsika mahita tamin'ireny fanarana natao tamin'ny latovy reny 1% hoe rangaty na olona vendrana zao ianao avinanao hoe dia ho 1% hita amin'ny firenenao fa ny ankabetsy amin'izany dia ho an'ny firenena nary mpitrandaka misaotra antsika malagasy fa ny vahaolana mihitra fotsiny miarova ny tamin-drazantsika tsika malagasy na dia eo aza ny mpitondrany zay lazaina fa hoe voafidy fa mivarotra tanin-drazana nareo mandoza misaotra to isorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka tompoko misesy dia misesy mpiantso eny tompoko ataovy moramora le radio anao dia mitenena miarabanareo vivatiko eny tompoko miaraba vahiny koa ny andro mba sikoresany dia piasy Soamamana dia tena rehefa hoe tsy tandraiky na tamindreny fa kosa eto Madagasikara dia avaoko manontolo amin'ny malagasy manontolo noho izany mba tsy sin'olona ny tompo mba mangataka mba 5% amin'ny tandrano sinoa io no an'ny fokotany Soamamana fa 5% koa amin'ny tandrano sinoa koa ho an'ny kominy Soamamana fa 5% ihany koa ho an'ny participasy amin'ny tandrano sinoa io ary ho an'ny firenena malagasy mba 5% zay ny aritoto mangatahako fa toetrany voalava tamin'ny voalazan'ny président bela hoe 1% raha tsy olona faran'izay vendrana rangako tena hery vendrany maizina mihitsy manarakaraka zay dia zao okotsika malagasy fa samy raha iny ny fanafoditsika mia dia zao raha tsy miary filohampirenena io inona moa avelan'ny filohampirenena io any taranaka malagasy tankarakaina arambata ka sanisy anareo tompoko ary anareo filahany tamin'ny fitondrany io dia mba misaina minitra sy sasa makasitraka makatelo mandroso ny antso manaraka miaraba nareo viva tompoko miaraba amin'ny piaina eny tompoko ny veriko hoe olana fototra zany dia les préparations an'le mpitondra amin'le deuxième mandat io zany ny source azahoany vola hanomanana ny deuxième mandat amin'ny élection ka na ho amidy hatramin'ny malagasy ara dia ho amidiny anaovany préparation na deuxième mandat zay fa azahoako anazy io
Ary eto avy mahatsiary sy mahatrapany piatsain'ny dadako retirety aspirant ao amin'ny gendarme tsy nentina ampiditra anao gendarme izy azoko ny antony atrereketriny raha tafiditra gendarme zany zao dia anisany nandray mibaiko ny général Florence raha tsy zany dia mibaiko an'ireo miaramila reo hidariko amin'ny mpiray tanindrazanako izay mampalahelo isorako an'Andriamanitra tsy lasa gendarme tompoko. Isorana betsaka ianao ary makasitraka zava-dehibe tokoa ny filazantsika ray aman-dreny ny zava-misy amin'ny zanaka mba hijerena no aviny ihany koa aloha eny tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko io voalohany efa miaraba anareo vahiny fa miaraba ny mampatrika afaty samirany vonga ny maso iteniko voalohany zany dia mitesiko mban'ilay resaka hoe era zay maro mampiany atyver zavatra misy malitaotra masina dia mampalahelo le filokiretika amina fiainankiray mampalahelo izy eo satria rehefa avy miteko anatrano kely trano any polisy zay dia nandeha tsy nandeha aorina ny tolobely akory fa avy eo amin'ny bevandy tenefa mahazo amin'ny arabe eny ekirire dia manefanefa tana dia nioleho fantanana tsisy mamaly akory izy eny tsisy mamaly alefa tanana filokirenina io le ahoana zany crédibilité zany olona zany fa dia tena gaga tsy talanjona mahita le filokirenina zay sahina anazy dia hoe ty olona ohatra ny sikaitra akory mijery azy tsy tenena amizay dia zao mba mangalahony raha ianareo asively tsizy olona tena tsizy magnanaky ny manara-devy olona rehefa tsy ataovany vahoaka malagasy ary misy ny olona anankiray miteny tampo tendresaka tampo olona mitenenako tikitiky zay ny hoe mifarary filokirenena mbola hitokana ravan'akoho zany hoe tranon'akoho zany raha ohatra ka teny ofisialy zany farany izy hitokana zany afarany izy tam'izany zany faromaka fa tena maraka zay mikasikomba le namana teo dia hoe ray aman-dreny farakazanao gendarme anisan'ny tozanao any koa zanaka gendarme fa tsy gendarme satria io le afomba fiasa famoretan'ny zany ny problème ary tena tsy kenerfesa mihitsy ary azenako ianao hoe malagasy retary filaminana namana dia afaka mamaniateto anydinle le mpitondra fanjakana any vahiny tanindrazana dia manaiky io mamaraparany ianao mamaraparany mba alefaso lavidavitra le fitena satria rehefa baiko dia misy mitarana fa zay roa minitra sy sasany makasitraka makatelona mandroso ny antso manaraka entovy miaraba amin'ny vahiny miaraba ny technicianao amin'ny radio viva miaraba tsika amin'ny PMZ viva zo anday ny tiako tenenina voalohany zany dia tsotra an'Andriamanitra fa miasa mivavaka ao any somamanina ary mbola anao nihery mivavaka ao somamanina sy manirana amin'ny Madagasikara mihitsy Andriamanitra ho atsika izay miditra am-piangonana tena matsapa fa misy zao Andriamanitra zao ary tompony fahamarinana sy tokony atahorana fa anivavosy amaliny ratsy amin'ny ratsy ataony tsy ampivafoany ren'olona reny raha tokony misy mangavatsika rehetrarehetra mihitsy hivavaka mandrole mivavaka zay aloha zao ny zava-dehibe tsisy olona zao hitarika atsika ndrotsika oriananina ndrotsika oriananina fa vany atrano ary roasany todi mihitsy any amin'izay toerana misy anao ihany asomamanina zao dia roasany devolo famina batona vahoaka fampirorona vahoaka fantanam-panondrazana fampahoriana vahoaka eto amin'ity firenetsika ity ny manarakaraka izany indray ny tiako tenenina amin'karaka dia mampahirantsika vahoaka malagasy raha ohatra zany misy miantso andeotsika hoe riananina ohatra ho any Mahamasina ohatra tongava daholo any Mahamasina tsy tokotoko entsika fa aza tonga dia mivangongo tokotoko fa tsika hoara voindray andro fotsiny mba tonga maro be dia efa mangovitra sy miroro zao fitabakan'izao zao satria ny herin'Andriamanitra tompoko mahery fa tsy miasa ny devoly eto amin'ity firenetsika ity andro ingaramary karavalomanana iny nampeheran'Andriamanitra tomary karavalomanana dia mivavaka rehetrarehetra sy mivahoaka rehetrarehetra na fiangonana iny na fiangonana anazy tamin'ny 2002 saingy indrisy rehefa nanazay izy dia nirearea ka nahodiny satana ny lohany nanapatra ny fahefanty eto amin'ny firenetsika ity Andriamanitra hoe razonary mitaina koa fa nomen'Andriamanitra mba hitantana n'ity filainy ity amin'ny fahamarinana sy ny tahotra zay fahaiza mitantana tao amin'ity fitepanana ny teti-bola tamin'ny teteza mihitsy nefa indrisy inona ny ataonao amin'izao fotoan'izao Andriamanitra filoha mampahoro sanatria hoe tsy miteraka ianao tena mataraka manamandiby be ianao tsy hiteraka be mitaranaka ao sanatria hoe
mampalahelo tompoko mampalahelo aloha andriamanitra tsara ratsika mianakavy io ary misy ho andriamanitra io avypetraka io mpahivavy-jery amalefika tsiraray avy na izamy eny na enao miena na miteny na enao miena io tsy maintsy amaly io andriamanitra io fantinao andriamanitra tsy ho zaka atsika mandrakizay fa odorova amin'ny taranaka faramandiny mbola miteny antsika ihany mbola miteny antsika mivavaha misaotra tompoko isaorana betsaka ianao ary makasitraka miteny tokoa ilay olona teo hoe tamin'ny andro ravalomana tamin'ny andro ny filoha ravalomana sy ny karazana raisitsika aloha ny antsomana Kan merabanao Mam Patrika dia meraban'ny vahiny ihany koa ny mampalahelo zany zany zavatra mitangany Somamanina zany fanetanana zany ny tokony atao atsika malagasy iray manontolo hoe io Somamana io tsy amin'ny vahoaka ny Somamanina rery ihany fa fananatsika malagasy ary tsika malagasy ny tokony Madagasikara ka tokony zany tsika anana solidarité zany tsika mba anana etsika lehibe Antananarivo mba iarahantsika mientsana amin'izany olona maratra any Somamanina zany dia iarahantsika mianakavy izy io dia atao fa maninona moa parika foana tsika vao mba handeha fa maninona raha mba mandeha matapateny tsika rehetra dia samy mandeha eny Ambohijatovo eny ohatra na eny Analakely eny dia samy mampiasa ny tiririkana soufflé marika fotsiny ny fiarahantsika amin'ireo namatsika zay voarato any Somamanina fitiavan-tanindrazana tsisy ohatran'izany aiza ireo olona zay hoe mitaky ny ilay pasa ny filoha mitaky ny ilay pasa maninona zao raha ity Madagasikara be sambo be ity io arovana aloha marina fa mitaky ny ilay pasa nareo fananana zany tsy maninona mihitsy fa ity zavatra efa hita ty anjakan'ny sinoa andatsahan'ny miaramila zay hoe tanjoka ho arom-bozy le aro-vahoaka sy ny fananana tanindrazany no andatsahany raha andro mpiarabelona mba hitatsika aloha zany efa famonoana atsika malagasy zany zany ko manentana ny malagasy tsiraray raha tia tanindrazana marina ianao patriote ianao na nationaliste ianao andao iray ina anantitra ty Madagasikara ty satria tena latsaka katerena ary efa amin'olo nareo miaramila zay voaratra ianareo kosa aloha marina fa mampalahelo fa maratra ianareo nefany mieritsereta ary mandinia fa mbola voalohany izay fa maheresika malagasy tsiraray dia andao hiara hivondrona amin'ny joro malagasy vaovao isaorana betsaka ianao samy mampalahelo na ny miaramila na ny malagasy satria samy malagasy ireo lasa mifandratra sy miady ary tena mampalahelo tokoa ny toe-javatra ohatr'izany mandroso tompoko miaraba tompoko Allo ien tompoko faly mariamba mira tompoko ien tompoko faly allo ien tompoko tsy maheno izy angamba andrasantsika ny antso io nampitandro filaminana na malagasy tsotra mifandratra efa namany mampalahelo zany satria lasa miady lasa noho ny baiko tsy tokony mandeha amin'ny tokony ho izy amin'ny fahafantarana azy dia lasa mifamono le izy ien tompoko allo ien tompoko andehanazany sotrabe fotsiny inona ny tietsietsika eto Antananarivo fa dia ny olona ny ambanivohitra indray no mitolona mamono tena miaro ny tanindrazana tsotra na ny antso dao ijoro tsy anakorotana tsy anao ina fa aleo firaisankina amin'reto namatsika ny Somamanina dia tia be oririka dia feno sinoa aseho aminy fa tsakasitratsika zao zavatra zao sotra tompoko isaorana betsaka ianao dia mankasitraka mandroso ny antsomana ien tompoko allo ien tompoko allo efa hoenao fa mitenena allo ya radio Kazava io iva mitenena fa efa hoenao io tompoko avy ety Somerano Vongo ihany ka ien tompoko avy ety Somerano Vongo fa tsy isony ty fitondrana SVM ty tompoko ny manala ny heritra na mampianina ny solution voalohany io eto Madagasikara misaotra tompoko isaorana betsaka ianao ary mankasitraka mandroso ny antso manaraka tompoko
Eny tompoko. Raba namana Patricia Ambodrapety any raba amin'ny vahiny ao marina mihitsy izany ka mpitondra ihany no miala dia vany ny olana le mpitondra tsika nataony vahiny fitaovana eto sangy efa mazava be le analizy mpitondra lene zany le mpitondra eo marina aloha fa hery rajonary mampianina tena pitan-drazana mihitsy izy niaran'olona teny an-trezime tao mipiteza mihitsy izy tena napana po fa rehefa tonga eo misy zavatra anodonan'ireo vahin'ireo sy ny fahavalo-pirenena sy filoha-pirenena eo sy filoha-pirenena lany eo zany dia tsy maintsy ahodin'ireo ny angrena azy dia mivadiko zao foana niza viditsika eo ka raha mbola tsy voara-maso dia ohatra zao foana nao soloana fehezam-piriva rajonary mampianina dia ohatrany ihany mandeha ao raha tsy efa tapina mihitsy ny domin'le mpanodina sy filoha-pirenena namim-bahoaka eo dia tsisy vahaolana mihitsy eto fa dia tongotsomba iny foana no arova sy mitondra eo satria avy amin'ny vahiny io fa tsy dia avy amin'ny malagasy loatra lefe tiako tenena fa le mpitondra fanjakana zelany eo ko matahotra ny ainy amin'le rahoana sy ny tahotra avy any ivelany reo iny regny manao atelika eo manao ady raty ireo andemenan'le filoha-pirenetsika dia le filoha-pirenetsika koa tsy masamby io tsy mba miadika tsara hoe tena zarangao fato amin'ny tanindraza fa zay tsy ampy amin'le filohatsika eto zay misaotra betaka isaorana betsaka ianao dia mankasitraka mandroso ohatrany ny antsoa manaraka eny tompoko soloantsika antsoa lasa feon-jazakely mitomany no eny tompoko allo eny tompoko miarabanao mon Patrick eny tompoko le fedalato amintsika dia mahatsiaro azy amin'le bibidinao ngamba misy gazety tamin'ny fotoanandro alao fitingy amin'le hoe tonga ny fahafaha satria tiko tena hita mety hoe mbola voazanaka mikasika le resaka vahiny momba le fitandrahana teo marina baolina zay fokotany tany no afaka mifery zay zany le fampandrofony eto amin'tika tokony miakana ny fokotany ary iny le moa misakandala zay tonga fa hoe mbola tsy manana moa marina mihitsy le tena vahiny hoe zety voatandraky reo le lehibe reo kevitra mihitsy zany mijanona antarana ary izao fideriko azy raha derena minary resaka fitantanana mpitondrenana fotsiny azy ile anankiray aloha raha ohatra kandrahana be rahatika fotsiny zao mitaza mbola tsy nahita ny somamanina fa raha mijery an'le sasy raha voavy ny olana dia be da be mihitsy mety misy fetraikany any amin'ny ensemblement le tanimbary izy io anankiray ty arakaraky ny tandrana ny tsy voaverina avy tany mihitsy sytomenana ka zay ny mahatarao iny le moa mahasakana an'le fona hoe rehefa ohatra ka misy arena tany sala misomamanina ahoana raha le olonao mihitsy ny fanina leo fokotany satria zao nefa misy le fanofanana rakafa formation professionnelle ahoana raha le fonina amin'le fokotany mihitsy efa mitantaka le arena kibony-tany no omena fofanana mba afaka hitrandraka azy araky ny tokony misy fa tsy lemena fotsiny satria gasy tsika tsy manana fitaovana tsy manana sinireo ane jeriko azy sinireo ane tsy ndarano mihitsy na fotika ary hitanao ne na iny izy ane na zavapiarany sino mialatsiny na zavapisarany sino mafy tsy mbola mampivaky loany zany tsika malagasy mbola vitivity tokony atao viatsara ny faritenan'ireo le roapole ao anatin'le atsaiky no valopolo isanjaton'le mbola manta na sivolo isanjato ahoana reo mahatsarainy zany fijerika amin'le fitandrahana le volamena mikasika an'le fampianarana indray le mpampianatra io tokony isy fifanana io arariny raha mitaky le syndikan'ny mpampianatra satria ohatrany faralahana asa eo amin'le mpampianatra eny fika tokony anankiray ko mbo jereny le isaorana betsaka ianao roa minitra sasany menao fa tafita ndrasokely aloha ihany ay mbola alefaso
eny tompoko amin'ny arabanytsika rehetra tompoko eny tompoko tsy lava resaka amin'izay patrika fady zao a tsisy fanantenana intsony dia mikasiky nyty fitondrahana tarihan'Andriamantoa era-janary matianyity na ilako vitsika na ilako vato a tsisy fanantenana de reo nge fanao remarika tsotra fotsiny a hatramin'izay nitondrahan'le rangaha io le tomokatamin'izay nitsisy 2014 moa rataka hatramin'izao raha lataka isaky mandeha misy tômôbila mipoka ningera ry raha lataka misy mifamona ry raha lataka misy olona tratrano ry raha lataka androany raha lataka sisy zava-pito raha makabito raha lataka dikan'izay a fitondrana teraka atao anatin'ny raha lataka tsy takandra nasa matsy le raha nalataka Jesosy Kristy a fa ty tena resaka aksana devoly no zany tsisy fanantenana de ozy ny olona teo hoe manonga anazy ihany amizay angoaka malagasy nefa atao hoe mitotiky fariny fanongana anazy fa ao anatin'izany io na zavatra vita moa tsy manaraty zay ny vahiny satria tsisy mipoziny iny hoe santsaka be fahatanina fotsiny de legalenda mitondaka zay ataony parakoho vahiny mikasika ny mijaly manao le resaka code pétrolier manao le resaka code de communication tena navavy sao de voainga ley uno voampirivily na ke paravita resaka am'fomba de priro mba fitangorona be satria lo vao tangoron'ireo le any andona analakely parapaviny mindagy atao zay anitra am'ireo le morika ho anareo mpampianaka tyty zao lava andresaka nareo tokony be karaha manolo tiky raha mititsinareo a avy aminareo mipirany olo mangarehetrarehetra aza manika tamin'ny farany ho anareo ao somamanina sofanareo zay mivavaka ao anareo zay Andriamanitra hitanareo na izany zany anatio zay anaty anareo vahoaka aza misy mitandro sasary manitsy ry vahoaka malagasy mitsandrana itsika rehetrarehetra minitra sy sasany makasitraka ho raisitsika ny antsoa manaraka miarabanao tompoko tompoko sozay tompoko alekitenera avy de ho resaka somamany misitry zay ho any zavatra mampalahelo fa mo ve tsy mba misy olona manapaiza mikasika zany arena zany mihitsy a ao ampitandro zay indrindra ny mo raiky fa tena mahagaga hoe tsy fantan'ireo hoe fankanosy no mitrandrakan'io dia anabevoly areny fa ny antsika atao baranany mba vahoaka mba mandeha miady ho antsika malagasy de io an'izay anao nasotasota de miteraka rasa be zao mandinitsika zalahy fa oloza amitsika neky atika ny sinoa tokoa tsy aky vakilo mba hanao tsara andalana ny sinoa fa ny ny sinoa zany a zay mamadika tangalana sy mamadika ny pretendazana aminy opotony andreo etsika ty mifamadika olele sinoa ny mijerenareo talo filamina io mamony vahoaka somamanio zavatra tsy misy any aminazy io nefa de letisista ty Madagasikara gagasikalanzy nareo hoe fa inona ny loza mahazo teto Madagasikara reto fa tokony zao zany ny enjely atao lazalao ty zao tazako eo ivato hoe misy efatra amina polikinao le tokony mba atao zo mibaky centralina tsara io a fa sady hoe tsy hitanere aiza ny tany andiananden'le volamena zay voasakana eo amin'ny aeroport ivato zavatra tokony tsy ahantanitsy tsika malagasy satria raha ohatra ka fitanana rehetrarehetra io hoe ny anakiray ny sanany jirama ny anakiray ny sanany ado resaka era Madagasikara sy namany de eo somamana totanantanana de tokony hoe afitazaka bebe tsika malagaby tovenina toko isorana betsaka ianao dia makasitraka raisitsika avy hatrany ny antso manaraka raha efa misy any da tsisy a zay ny ataontsika hoe ty resaka formation professionnelle ty hitaro any ambanivohitra fa za mivangogo eto Antananarivo e dia amin'izay lasa mandroso daholo dia mba tombo ohatrany le fahalalana marina mihitsy ny tenin'ny vahintsika teo eny tompoko alo eny tompoko manana namana Patrika eny tompoko maka mba hiteniteny tsisy tsy gaga atsika karaha zao zava-misehoka amintsika satria mitonga amintsika hoe formation e zao ny tadiaviny tsisy zavatra ampianainan'n'io tondro mihitsy fa vahaolana de mialany ary ny tena mampalahelo koa de le repitasika jiaby ny namany reto de mamotra ny karaitandrazana any
mba mietrrehetinareo ry miaramila fa nareo hoe tsy miaramila mandrakizary nareo hoe tsy makany aminy fa zanety Madagasikara ny olona miary mitandrazana ndray hoe matekaty zavatra zany amidy mitaranaka manjafinareo zany fa mietrrehetinareo de maka herinareo tokony somamaniny andriamanitra mbanareo fa masina mitandrazana misy raha lataka teto amin'ny firenena tsy nandresy zany tolona tina teto amin'ny tandrazana reza be zalahy de manako antsika vaoka malagasy koa raha ino indrindra fa alotra ty fitondrana gavina ty tafetaka namana Patrika isorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka tompoko eny tompoko allo eny tompoko maheno anao eka sotrandrena mepitenenana anaty mody momba tia aketo malagasy mahatsiaro tena manatrika izao zava-misy reny eto amin'ny firenena izao voalohany tompoko tokony faza ny malagasy rehetra tsy vakivoa resy lahatra ny mpanetsiketsika indrindrandrindra tokony aramila ary koa ny mpanakatra mpananala baraka atsika malagasy tsotra reny tao amin'ny akanjo ny kanja amita de tonga ara-potoana fa miparitaka ny anana de maro ary izy teo somary miparitaka ihany ka n'izany tokony vonona marina ny malagasy resy lahatra rehetra tsy salasala na izy anampanetsiketsika aza tokony mifanosina amin'ny olona tonga eo izy fa rehare tanteraka io ary mifanasika ary mifankaesy zay mba teny tiako lazay fa ty tolony ty tsy tsaratra araka zany voalaza nyteo aloha teo rehetra zany miangatahana fotsiny mba hifanaja isika mitonga ra-potoana ary ray fotoana voalaza na izy na mpanetsiketsika na ny gasy na eny ny azo atonga sotrandrina tompoko isorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka allo eny tompoko sotrandrina tompoko tenena nao rity faly miarahaba ny namana zay tetreto miaraka aminao da mampatrika ny zavatra nanaitra io tamin'ny resaka somamanina ty de zao hoe sambasamba teto Madagasikara ngamany misy hoe malagasy sa nanotra nanomboka repobika voalohany ka hatram'izao repobika 4 repobika zao nanotra ny hoe fitandrana ny tany harena kibony tany zany ty tenena fa tsy le tany ty ambony hoe nanohitra hoe mba meo anay ny tany na izao ane tsy mena tiany reo olona reo e de ray izy de raha zy azy satria ny antony de tsotra hoe taninao kosa ve misy areny ianao ary sahirana na de leopaly arenao fa sahirana na mpianatra fizy ary anao fa sahirana nefa ny traninao misy areny soarany be ray izy e mendrika reo ary anisany mendrika voalohany eto Madagasikara amin'ny resaka fitiava tamin'ny razana hoe raha mba nananao kosa ve le arena fa sotry anaovana nyonga vira-voraina ny bois de rose vira-voraina ny falika mainty vira-voraina safira vira-voraina fa somamanina nasahany io ka ny any de hoe mba exemple ohatra ho an'ny malagasy makolo zao fiesiky zao de amaranako amin'ny tempony ary teny tsota fotsiny teny any koe mba mangataka zay ane tiny zany da teny kanona any de mangataka mihitsy hoe mba say moa lefa ny viva kely le irany ay sivakely viva ozy ny irany bariny zaka manao hoe malaza any aminay ihany kalony mampanditany kalony ka engany mba hotateraky zay fa miaina amiolo zareo any miainy sotra tompoko na betsaka ianao amin'ny vivatolakandro iangrave ny Erika mihitsy sao dia mba misy an'izay fotrany mety ho tsara zay rehefa tonga eo hoe namana Erika eny tompoko allo eny tompoko miarahaba anareo mampalahelo de mampalahelo mihitsy mahazo ny olona fitandrarana amin'izay fotoana zao so hoe amin'reto fitondrana fianakaviana zanaro mampianina reto Madagasikara ty ary manomboka am'izao de milona mena tsy ho azonao ary hitanao fa misy manozona da ny anakapoany da taranaka faramandinginy reo ary tsy maintsy misy zay fa izao
Itsika malagasy fitanindrazana dia tokony mba irahiny amin'ny famakiana ho amin'ireo izay olona maratra mety efa mety tanindrazan'ireo fa raha izao a tsy maintsy mitohy foana ny tolona napitso na rafapitso tsy anareo reo ty fitondran ty isorana betsaka ianao antso roa farany no raisitsika zany antso anakory farany no raisitsika eny tompoko eny tompoko manao anareo tompoko ty zany aniele tanteraka le hoe miadiry malagasy zany dia apidina ary malagasy apidina dia maramila sy ny vahoaka tena mampalahelo ka moa ve azo atao manina raha manao karavane manana andre tomobila be da dia manana vola poty aza mba mitao fanarahana hoe mba nilasanty any ve noloso ahoana dia andeo mba vondrona va ito tanina kosa ve raha misy hoe fisanganana iarovana amin'ny tanana ny fanjakana ho ipetraha ny fanjakana nataotsika maty taotsika akehitriny miarenatsika ny volanenatsika ny fitaovana tokony esan'ireo tanoratsika ireo dia mena robany ny olokafany zeny ngamba tsy mihina fa tsy mety zany fa misany dia zao ry vahoaka okotsika tsy menimena fotsiny eny vavaka tsy mity eny kilaina nefa mizany fa tsy vavaka raha tsy miaraka ny miasa dia tsisy haiko hoe iahoana ny efarany ka raha azo atao ihany mandeo tokony miaraky rodorody mandeha dia araky ny teny kosa hoe misaoa le maintso mena maitsa atao amin'ny sisiny havanana dia le fotsy atao ny kavy dia iny metina mandeha iny ary zay mandeha dia mena laza saina daholy afaka tonga saina ka dia ataony atsika fa dia azanao anaraka atsika eny maramila madaba tonga any amin'le somamana za arena piama tonga iny fikirany zareo voasareo fa tsy malagasy tonga atsika ny tena tsaiky zay miheveranazy ka mizany dia zay vahoaka zay nefa ty amiko zay isakapetsaka anareo sora tompoko sorana betsaka ianao io ary ny antso ray farany a antso ray farany eny tompoko dia miarahaba ny ao amin'ny vivavy miarahaba ny teknisianina sy miarahaba ny namana mampaporiva nenay zany any tena mampampirenay a dia mifanaovana nyty somamany ty ihany keo somamanina dia sany fianakana fively samy Madagasikara satria arenany malagasy mety atao moramora le radio anao azafady dia tsotra ihany andao ranga nangana komity somamanina isaky ny faritra rehetra mba atao moramora le radio azafady zany dia zao andaotsika anangana hoe komity somamanina isaky ny faritra rehetra dia io komity somamanina io zany a anarany io a no miaro a ny rehetra zay andehanandreo sinoa reo zay toerana rehetra ny andehanandreo sinoa reo iadina volamena ohatra hoe itonga ohatra hoe ambalavao zavatra efa nidiran'ireo daholo eny zany rehetra rehetra zany ka zay ny atao hoe andaotsika anangana hoe komity somamanina isaky ny 22 région ary sangazisaky ny 22 région dia miady mihitsika ny fianaovan'ireo vahiny reo a ampimamba ny fananatsika faharoa manarak'izay a dia mikasika ny Andriamatoa ary Andriamarisona ona ambony fitadiavana namony ny zanaka ve tompoko ny fanagadrana ny rahalahy ary hoan'ny tokoa ambony inona tsefa ambony ve reny tenina tamin'ny procureur général reny sady atao ohatrany mandela koa ve izy mandefitra manana ny rano fotsiny ao ampigadranao ary nareo hoe mieritreritra hoe efa antitra be ohatrany mandela izy tsy avita itolona manotanindrazana tsony fa avoakanareo bao e asa dia manao ohatrany io re tompoko manaraka izany koa ny mpampianatra hoanareo mpampianatra dia zao nataonay anareo a mahirezatsika ary eran'ny Madagasikara tokony miaraka daholo ny mpampianatra rehetrarehetra ary tokony hoampiny olon-tsotra satria na iza firenena eto ambonin'ny tany eto tsy misy firenena vanina raha tsy misy ny mpampianatra
na ianao eo amin'ny foloha io na ianao minisitra io ianao ve dia mieritreritra fa tonga amin'ny toeranao izao ianao raha tsy misy na olona mampianatra anao tonga amin'izao toeran'izao ianao asa dia atao ohatran'io maraparany ianao marina fa tsy ministera clé mihitsy ny mpampianatra eo amin'ny ministera zany fa na dia zany aza tompoko ny fampianarana dia mitana anjarandraika lehibe mihitsy eo amin'ny firenena anankiray minitra sy sasany sorana betsaka ianao koa namarana ny antso a mankasitraka mankatelina indrindra toko izay ny antso antarby noraisina tamintsika ry piaino ajaina mankasitraka mankatelina antsika rehetra mitondra ny atao hoe aimpoa mitondra ny teny fampahirezana ho an'ireo mpitolona ny somamanina nitondra ihany koa ny karazany atao hoe fantsiana nitondra ihany koa ny atao hoe karazana vahaolana ary somary misy moa mitondra teny somary mafimafy mavesabesatra ihany a tsy amezana tsiny anizaniza fa hevitra avy amin'ny tsirairay izay fa ny fifanajana no zava-dehibe a mankasitraka tao anatin'izay fifanajana lehibe izay